vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaitra anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance saenjanao fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandefandefy izy mba anisik ampunyampalay aminira dia mbola ampifaliana indray a no androsona ny tokatrantsika izay manaraka nyty fandariny ity a araka ny fatatsika dia fotoana lehibe sy goavana no miandratsika amin'ity asabotsy fa 9 ny volana novambra ity a eto Fianaratsoa etsy amin'ny foibe ny trano fivavahana vahaony oloko Antarandolo ao ambadiky ny station Shell iarahantsika maheno iarahantsika mahita ny fijoroana vavolombelona ny témoignage ny tantara andreo olona maro zay fananatrika nyty fotoana ity ary mizavatra inoko amin'ity asabotsy ity a dia vahoaka maro no amaly ny antson'ny tompo a ao anatin'izao séminaire mikasika amin'ny finoana izao finoana mafindra tenibohatra io zany tsy hoe loha hevitra ny samborina verina ny samborina very fa Andriamanitra mameana io ary Andriamanitra rehefa miteny hoe finoana mafindra tenibohatra de ny hevitra zany nge raha arabaky teny nge tendrombohatra zany nge raha lasenambavy malala ry havana malala manaraka nyty fandaran'ity tsy zavatra tsotsotra tsy zavatra maiva tsy zavatra kelikely iny zany mandiany ianao eto Fianaratsoa eto de jereo ry ampitazanany ry ngary amin'ny point de vue tendrombohatra goavana be zavatra tsy moramora zany dikalizy de hoe Andriamanitra manao zavatra lehibe Andriamanitra maneho ny heriny amin'Andriamanitra azy fa melohan'izay dia mila mahita marika toko faharoa 5 ary Jesosy no nahita ny finoany reo de niteny tamin'ilay marary ny paralysisa hoe anaka voavelany elikao rehefa mahita finoana ao anatsika ny tompo rehefa ainao ny principe an'Andriamanitra ao amin'ny resaka finoana io na ny vavaka tokony ataontsika ary ndraindray misy vavaka diso hoe dinandrindra rehefa ao anaty aditsika ao anaty problème tsika miteniteny foana ny vavantsika eo ary ndraindray mialatsiny aminao zay manaraka nyty fitalavitra ity tsy ny devoly itsony manakana atsika tsy ny fahavalo fa le zavatra nitenitenentsika tao anatin'ny tsika nandalo ady nitenitenena tamin'ny tsy finoana reny no lasa barrière lasa barrage lasa blocage de io zany na ny vavaka tokony atao aza na ny teny tokony ho teneninao aza de mila fantatra ao tsara hoe ity teniteneniko amin'ity valimbavaka zay ndrasako ity zay no mahatonga atsika hiresaka amin'ity asabotsy 20 ny volana novambra ity amin'ny 7 maraina etsy amin'ny trano fivavahana vaony oloko foibe Fianaratsoa Antarandolo ao ambadiky ny station Shell mikasika ny finoana iresaka mikasika ny finoantsika eo ihany koa ny resaka délivrance resaka tontolo ara-panahy misy problème ary havana misy olana zay iainan'ny olona maro tsy resaka olana hoe tsy fahaizana na resaka bika amanendrika na resaka diplôme na resaka fifandraisana fa resaka fanaratsy erina devoly erina démoniny ao ambadika ao noho izany zany raha tsy zay resaka tontolo ara-panahy zay mihitsy ny voakitika de mbola mitohy foana le karazana problème le karazana olana zay misy eo amin'ny fiainan'le olona araka ny resaka tao anatin'ny fandarantsika hoe misy karazan'olona nge tena matahotra mafy mihitsy rehefa faraparan'ny taona ohatran'izao satria tsy maintsy fahity ary tsy maintsy rava tsy maintsy potika tsy maintsy mama olana faran'izay sarotra folovolo mihitsy hoy ny fitenenana miampita makany amin'ny taona vaovao isan'ny taona de tsy maintsy mandevina foana rehefa ao anatina faran'ny taona ohatran'izao tsy maintsy tratrana accident tsy maintsy tratrana problème saribahana ary tena mitrosina any amin'ny tany mihitsy
mitrosina any amin'ny tany atao daholy zao karazana solution rehetrarehetra zao vaolana rehetrarehetra zao nitorevitry ny olona moa zany de efa arahana daholy zay fantatra fa masoa fa de le izy fanaratsy le izy karazana fanana ozona le izy karazana herina démonie herina devoly de tsy maintsy délivrance tompoko tsy maintsy délivrance vavaka fanafana lehibe ary zareo tsara fa tsika eny ndraindray ohatrany hoe ambanitsika le resaka délivrance ndraindray koa tsika efa zatra satria misy fiangonana mety maromaro manentana mikasika ny délivrance de mety efa tady ho zatra ianao hoe io ndray le délivrance fa jereny soratra masina fa nisan'ny baiko nomeny Jesosy mihitsy hoe avoainy démonie sitrano ny boka atsangano ny maty avoainy démonie izao famantarana izao ny anaraka an'izay mino ametra tanina marary de ho sitrana ny marary eto marary amin'ny tiasabotsy ity androka devoly amin'ny anarany anisan'ny famantarana manaraka an'izay mino zany ka misy amintsika tena tsy resaka zavatra tsotsotra ny mahazo anao tsy resaka problème tsotra ny mahazo anao mampikorotana ny tokantranonao za efa nahita mpivady tao atsirabe tao tena mpivady tena mifamena mifankaty hita mihitsy hoe mpivady fanindran-dalana tsara na ny bika na ny endrika tena hitanao olona mifamena tao anatin'ny taona maro mifankaty rehefa mandeha eny an-dalana eny de mifampitatana rehefa mifampiantso de chéri malala je t'aime I love you tiako ianao tsisy farany fa nisy fotoana am'izay nivadika io atmosfera io nivadika ny zava-misy tao anatin'le tokantrano lasa mifandritarita tena tsisy farany izy mivady ary ny tena zavatoza de zao romotra ohatran'ireny biby masiky reny le vehivavy tena halany io vadiny io tena halany io vadiny io ary tsy vitan'izany fa nientana rehetrarehetra ao an-trano tonga de potipotely le vehivavy ravaravany le vehivavy kivy hatramin'ny vadiny hoe fa inona ny nahazo an'ity tokantranoko ity rehefa nanantona anay izy mivady reo tao atsirabe nitrangana zany tantara zany de nanomboka nomena toromarika hoe zao ny tokony ataonareo ity ny tokony ataonareo mila mifamelinareo mivady zao ny vavaka tokony ataonareo nandeha ny délivrance akory ny agagako fa tena asana devoly tsotro zao no namatotra sy nanakorotana nyty tokantrano ity ka tsika zany amin'ty asabotsy faina amin'ny 20 ny volana novambra ity ho resantsika le finoana mafindra tenibohatra fa iresaka koa tsika makasika ny délivrance hanatanteraka délivrance lehibe goavana vavaka matanjaka Jesosy rehefa nandroka ny démonie tsy niteny moramora izy no teneny mafy ny fanamaloto ny devoly tsy mila tambatambazana ny devoly tsy mila hoe yavanany zany na tsitsitsina fa ny devoly zao nisehony zanak'Andriamanitra de ny andravany asany devoly mila ravana mila potena ny herimaizina zay mamatipatotra ny fiainan'ny olona maro am'izao fotoana zao ny zavatra fahatelo zay nyresako teo hoe misy amintsika nge indraindray le zavatra resahanao lasa manakana anao de iresaky tsika amin'ty asabotsy ity mikasika ny teny zay tenenin'ny vavy milohany anoizako an'izay teboka fahatelo zay ndao aloha aratsika ndao aratsika aloha ty fijoroana vavolombelona arahana fanentanana ity de mitotsika ao anatin'izay fampahafantarana ny fotoanantsika amin'ny asabotsy zay ndao itonga eto nareo miravavy hitondra fijoroana vavolombelona mazava ho azy iza moa ny anaranareo miravavy aloha zany ny anarako ihianta ny anarako iza ihianta ny anarako ary ndraika iantra ny anarako mipetraka eny ambohipo eny ambohipo ya fijoroana vavolombelona itinizy miravavy reto ianta sy iantra inona ny zavatra nataon'ny tompo ianta no tena hitondra ny fijoroana vavolombelona satria nisy aretina nahazo ny anta mora amin'ny marimarina kokoa endrika famosaviana sy asana devoly nahazo ny anta azo ny anta tantaraina ve hoe ahoana sy ahoana ny tena fisehoan'ilay zavatra nahazo anao zay eny tompoko voninahitra ho an'Andriamanitra rery ihany aloha ny zany nijoroko vavolombelona eto amin'ity toerana ity ny zavatra nahazo anazy zany de zavatra tena famisaviana be mihitsy nahazo anahy tao anatin'ny aretina tena sarotra sitranina zany
tao anatina retina le voan'ny tazovony reny dia avy eo ny tensionko niakatra be mihitsiny dia ny maso jamba tsy nahita. Ianao moa zao firy taona eo amin'ny 4 taona zao. Dia ahoana no fisehoan'le hoe tazovony ozy izy ianao teo? Tazovony le izy. Ahoana ny fisehoan'le izy teo aminao? Le izy ohatrany hoe marary be ato anatin'ny vavony ato dia malemilemy be ianao zany tsisy zavatra tarainy fa tonga dia malemy be fotsiny dia tsy misakafo fa tonga dia malemy dia ohatrany hoe rano ihany tianao sotroina. Dia amin'ny isaky ny hariva le izy no mihetsika ohatra hoe manomboka maty masoandro iny dia mihetsika tena mihetsika be amin'izay le ato amin'ny vavony ato dia le ato ambany ato ohatra misy mampiakatra ohatra izao dia le ato ambony misy manindry. Dia amin'ny alina ny vadiko miteny hoe andao izy hoentina any amin'ny dokotera ianao dia zaho aza hoentina any fa maty raha vao hoentinareo any fa aloha aza vavaka any atao fa vavaka ho any atao voana. Dia te moa zay dia zay moa misy taona efa mivavaka ihany isaky ny hariva mivavaka foana. Dia Jesosy vonjeo aho fa vonjeo aho fa mpanompona aho fa vonjeo aho. Dia zareo moa mijery ana ny vadiko moa zany mbola tsy pino dia mijery ana eo ambony seza izy zany le mitaraina be hoe maninona ary ty miasa saina fotsiny dia anao ve ozy izy hiaritra ohatra izao fotsiny ozy izy fa ndao hoentina any amin'ny dokotera dia raha hoentinareo any aho dia maty. Dia zaho tsy hoany fa efa vao aho dia natsoko moa misy mpanompon'Andriamanitra zay natsoko andao delivre fa zaho tsy hoany amin'ny dokotera satria zay nitady numéro anareo tsisy mandeha le numéro. Dia tsy maintsy hoe niezaka nitady mpanompon'Andriamanitra zany zay satria efa ao anatin'ny aretina anao zany dia efa tsy mahavavaka tsony za fa le hoe fotsiny hoe vonjeo Jesosy dia mamindrafo amiko dia vonjeo dia mangataka ny rano Jesosy any anatin'ny saiko zany hoe rakofana amin'ny ranao ka ny ranao korena ty anatiko dia zay sisa ny vitako. Dia maraina neny amin'izay misy kozinanay zay hoe ao izy randranona ny volonao dia jerena amin'izay ny hodidohako io mavomavo be ny masoko mavomavo be dia ny pipiako io koa mavomavo be dia vetivety eo tonga dia nivadika raha le pipiako. Dia ozy izy zareo tena tazovony ty ozy izy fa andao entina any ahoana ny atao an'ity anafatra fanafody avy any ambositra zany anafarana le fanafody. Dia zaho tsy mila an'izany fa aloha Jesosy ny anasitrana anao fa zaho tsy mila an'izany. Dia temory zany zareo dia tsisy ny teny ka izany zareo nanafatra le fanafody avy any ambositra ihany. Dia andao aho aina amin'ny pastera aho miantsy any Rahavavy Anitra dia natsoko daholo le namako mpiara-mivavaka ety ireny natsoko tamin'ny telefona hoe avy aty ho anareo fa zao any fotoana ifampilatsika fa zaho marary be. Dia tonga tao zareo dia efa kakabery zareo mahita anao hoe fa marary ahoana ianao dia jerena za efa sepotra be tena efa hoe amin'ny maha-olombelona zany ohatra hoe efa miala aina mihitsiny aho zany. Dia zareo moa tonga dia Jesosy eo tonga dia nivavaka daholo zany zareo Jesosy eo tonga dia nivavaka nandohalika daholo zany zareo fa tsy nijery hoe anona fa tonga dia nivavaka. Dia noentina taty am-piangonana amin'izay dia za efa sepotra be mihitsy noentina tao anaty taxi dia voalohany nandray ana aloha madama anao nandray ana hoe fa ahoana ozy izy ty olona ty dia tao anaty taxi efa tena miady amin'ny aretina mihitsiny dia izy nandray ana teo fa ianao mbola tsy tao fa mbola nao mission taty amin'ny télé. Dia avy eo amin'izay niraisiny dia avy eo koa niraisiny papabe koa rehefa avy eo hoe zaho ozy izy papabe tsy manaiky an'izao fa tsy maintsy afaka ty zanaka anay ty. Dia za amin'io fa tena mipipiraha za tsy mahita tsony masoko fa izy no mitatana namaka aty amin'ny WC. Dia izy manao hoe tena efa mivadika raha be ozy izy le pipi. Dia za moa tsy natahotra ihany tao anatiny fa ary Jesosy raha zao ny fotoana angalana ho ana dia vonjeo aho dia nefa le zanako mampalahelo ana. Dia iza nitarika an'ireo hivavaka Jesosy iza ny hampianatra an'ireo hivavaka Jesosy zay zany tao anatiny saiko fa tao anatin'le hoe ho faty aho zany tsy natahotra fa hoe tena hoe raha zao aho zany maty ho Jesosy mety voavonjy. Dia avy eo moa nanatona anao zay dia nidelivre anao zay dia ny zavatra tena nahavariana zany voninahitra ho an'i Jesosy fa tonga teny an-trano zay le jaune be iny ny masoko sy ny tavako ray manontolo dia maraina n'iny tsisy tsony le pipiraha fa nijanona le izy dia nanomboka ny sava le mavomavo iny dia ozy miantsa anazy hoe andao atsika hoe nampiangonana foana.
de tonga tety foana zay de délivrena de isaky ny avy ety zay a tena voninahitra ho an Jesosy rery ihany fa tena misy fiovana le izy tena miafaka de le maso koa raha na makany amin'ny dosy na makay zary de jambajamba ohatra zao mandeha any amin'ny dosy zany na mandro zany de tsy maintsy ampandrona makao amin'ny dosy de na sakafo ina zany hoanina eo zany de efa tena zao zany mavo an'le jamba tena na malahelo an'le jamba zany satria ay hoe tena ohatr'izao zany jamba zany fa tena hoe potika amin'ny fiainana zany tsy Jesosy tena potika ho an'ny fiainana de zareo moa mampahery anahy foana hoe mahereza fa tsy maintsy afaka ianao tsy maintsy sitrany ianao de tonga ety am-piangonana andao aho ena amin'ny pastera atsika fa zaho aho ena amin'ny pastera de tonga ety de le délivrenao foana de mahazo aina foana rehefa tonga avy ety de tena hita hoe misy fahatsarany foana fa le fanahy tena hitako hoe manafika anahy foana amin'ny alina izy zany tena hitako daholo ny fampijaliany zareo anahy anaovany tena troboriny amin'ny forsa be zany mihitsiny tena hoe fa ampisehony anao hoe ianao izy tsy maintsy matinay zaho tsy matinareo zany fa mahery Jesosy de tonga ao mory zareo hoe andao izy hoentiny eny amin'ny pastera de indraindray zareo tonga ao de mivava andao atsika hivava de mivavaka eo raha azoko tsara zany izy tsy hoe nanantona dokotera nareo ny tenena dokotera tazovony akory le izy tsy nanantona dokotera tsony zay satria le izy tonga de le zavatra nitranga fotsiny zany de mavomavo be ny hodidohanao mavomavo ny hodidohako ny tarehako ny tanako rehetrarehetra mavomavo daholo tension niakatra 21 tension 21 de le eto misy manindry avy ao mivavonao de misy mampiakatra ny ato anaty de ny maso tena tsy nahita mihitsy ny tompoko io masoko io tena jamba tanteraka ary izy zany amin'ny alina misy ohatrany hoe manofy ratsy ohatr'izay anao amin'ny alina rehefa za tena tsy matory mihitsiny tena tsy apatoriny mihitsiny amin'ny alina fa mivandravandra io ihany ko an'izany zany karazana famosavina satria raha mifahidzako amin'izay manko raha hoe tazovony mety hoe mavomavo fotsiny maso de ohatra zany fa le izy sady mavomavo ny hodidohanao mavomavo ny tarehanao ny any mavomavo ny maso mavomavo daholo de enao koa reraka be tsy mahinakany tena reraka tsy mihinakany izy amin'ny alina vao tena mihetsika manomboka amin'ny arivariva manombonomboka amin'ny efatrefatra eo any tena mihetsika be amin'izay de enina hoe reraka be sy malemy be mihitsy tena reraka zary tena pipira io hoe hianitra mba saky antaniko meo ny anitra kely hianitra moa zany tena mahitany hoe nitondra azy taty ahoana sy ahoana no tena fijerinao azy ianao nitondra azy taty zany pipira sy ny zavatra mitranga amin'ny toe-batan'izany hianitra eny tompo izy tena noditra ny rehetrarehetra io natrany ndoha tonga taty tongotra tena jaune daholo ny tena ny ray manontolo io de mipipi izy tena efa lasa rà tena tonga de rà menamena tsy hoe zavatra mena sao de hoe rano menamena sa hoe tena rà mihitsy le izy tena pipi rà mihitsiny izy tsy mahita fa zany mahita an'le izy satria ny masony efa tsy mahita tena mipipi rà mihitsy izy de manahoana ny fahitanao ny toe-batany tamin'izany ny toetra ny fahasalamana ny fahitanareo azy avy aty ivelany izy tena marary izy tena zany hoe izy zany amin'le hoe mpanompon'Andriamanitra de mila miezaka foana hoe sy migoreraka zany fa manatanja tena foana fa izy loha raha ny aretina anatrehany tena mafy le aretina zany hoe mitraka foana zany hoe nao mpanompon'Andriamanitra de miezaka mitraka foana mampahery tena foana hoe Jesosy ameo hery de hianitra nahita azy ny délivrena reny ahoana no fisehony rehefa izy délivrena reny mihetsika avy izy rehefa délivrena sa manahoana izy rehefa délivrena de isaky ny avy aty aloha zany zay de mahazo hery be izy isaky ny avy délivrena mahazo hery be izy de misy fiovana be mihitsy rehefa tonga any an-trano tonga de mahazo fahasalamana de na izy raha hitanao hoe feno fifaliana be vao mivoaka eo amin'ny varavarana io zay de feno fifaliana be izy de mahazo hery de misy fiovana foana isaky ny tonga any an-trano zay
dia za moa miezaka foana hoe alohantsika makeny am-piangonana foana isan'andro dia niezaka nakety foana zay dia vavahan'ny pastera foana izy dia miasara foana ny fahasalamana. Tao anatin'ny firy volana teo ianta no niainanao tao anatin'le aretina zay a raha ny fahatsapanao firy volana no niainanao tao anatin'le izy dia ianao délivrena io inona zavara-tsapanao a misy devoly mivoaka ihany ve sa manao ny tao anatin'ny volana nanomboka voalohan'ny volana janvier iny pastera nanomboka teo amin'ny fisasan'ny volana teo nanomboka nihetsika le izy dia jusqu'à taty amin'ny avril taty mbola nitoy foana le izy dia tena mafy zany ny ainako zany satria tena narary tokoa za tena narary na nivadiko io ary tena fa hoe tena tsisy fanantenana ntsony ty fa tena maty tena na izy ary efa tena kivy total hoe iza ny karakara nyreto zaza reto iza ny avitan'ity zaza ty dia za aloha ny zavatra tena tsapako vo avy ety am-piangonana dia tena misy fiovana ngeda be mihitsiny tena misy fanasitranana ary tena hitako mihitsiny zany hoe le avy délivrena reny tena mahita devoly be deaibe tena mahita devoly misy an'izany tena hoe lava tandroka be zany tena eo voagaga hoe ave misy devoly ohatry tony ave misy devoly mena maso be ohatry tony satria tena hitako mihitsy ny fampijalindry zareo anao avanana amin'le izy zany dia rehefa délivrenao aloha dia misy miala ihany le izy hitako misy miala dia hoe ianao izy izy tsy maintsy matana ianao tsy maintsy ohatry zao dia zaho tsy matinareo zany za tsy matinareo zany aho dia misy mpanompon'Andriamanitra koa moa anatrano matsoko makany ihany hoe andao délivreo dia izy manao délivrance ana ihany fa tena hitako mihitsy io devoly io tena hitako ary izy tena mampiororana amin'andreo manalina hoe ianao indray dia tsy maintsy matina io izy izy dia za moa no teny hoe velona ho any Andriamanitra ivavahako fa zaho tsy matinareo zany raha dia tao anatin'izay tsy mahita mihitsy masonao io tena tsy mahita pastera tantanana makety za miditra ao anatin'ny mamonjy fotoam-bavaka ao ambany ao zay le andavanandro fa tonga dia maizina zavatra hoe dia za najiro mirehitra ohatry zao tsy hitako fa manontany anazy aho hoe ny feo fotsiny zany ny henoko dia fatako hoe mpanompon'Andriamanitra anina zany niakatra eny mipilipitra zany dia rehefa nanomboka avy délivrena dia efa manomboka manjavonjavona amin'izay dia eo amin'izay manontany anao hoe zao hoe ay efa manomboka mahita kizaho dia izy moa no tena tsy maintsy mahita hatramin'ny farany tsy maintsy mahita dia misy mpanompon'Andriamanitra koa antsika tsy manaiky io izy fa tsy maintsy aseho an' Jesosy ny voninahiny dia za moa rehefa ao anaty le ady dia Jesosy tsarovy aho Jesosy tsarovy mba ny fahamasinana izay mba nijoroko teo anatrehanao Jesosy tsarovy ny fiara-miasa izay mba nijoroko teo anatrehanao Jesosy fa zavela irery dia tena mahatsapa hoe feno hery rehefa mivavaka za moa ao anatin'le aretina dia tsy matavavavaka ntsony dia zany zavatra nahazo anato fijeriko an'le ao anatin'ny maso reny io no ilaina fitandremana mihitsy satria misy indraindray misy olona tratrana problème ohatra ny mahazo ny anta zay dia nytao ao an-tsaina avy hatrany dia hoe ndao anatona dokotera dia tsabona ny maso dia arakaraky ny tsabonan'le maso indraindray no mety vadika zavakafa tanteraka satria raha ny tenin'ny anta zay zao dia tena hoe tsy nahita mihitsy izy tao anatin'ny efa-bolana teo eo jamba tanteraka tena tsy nahita na dia mijiro mirehitra ara tsy hitany fa ny finoanana ananany dia ivavahana dia misaotra an'Andriamanitra moa zany fa mbola hitantara ny fahasalamana izy rehefa avy eo fa ny tiako atongavana kely fotsiny hoe reny le riska amin'le hoe rehefa tsy malala nin'inony ianao dia mitsofoka any amin'eo tsaboko amin'ny maso kodidina ny maso dia indraindray arakaraky ny hitsabona azy eo dia hitavela tanteraka eo amin'izay le maso fa tsapa zany izy hoe asana devoly tao anatin'le izy onao ianta manahoana zany zao ny fahasalamanao tao arinan'izay rehetrarehetra sy mivavaka natao zay voninahitra ho an'i Jesosy rery ihany zany fa tena afaka nafahan'i Jesosy tena faly be zany ny teny aminareo hoe tsara Jesosy za zao ny vavolombelona hoe jamba narary teo ambavahoana ny fahafatesana tena efa hitako hoe za zany maty zany fa ny masoko na io zavatra kely io ara tsisy zavatra hitako na ty jiro be mirehatra io ao an-trano io ary tsy hitako fa maizina be ny fijeriko anazy ny zanako mandehandeha akaiky eny za mitomany fotsiny hoe
jesosy a ny zanako azy zao mieritreritra hoe mahita za nefa za tsy mahita misy fotoana izy efa zatra hitondrako zavatra rehefa avy mivarotra hoe mama aiza ny zavatra ohatr' zao de izy mandehandeha akaiky hoe mama moa mbola marary ihany de teneno a jesosy hoe sitrano mamanay de mivavaka izy indraindray hoe jesosy eo aza vela ho maty mamanay fa sitrano mamanay de tena tsapako mihitsiny hoe afaka satria natsapako an'le izy hoe tena afaka tanteraka na io zavatra hoe sitilo na soratra io ara tsy hita amin'ny masoko mihitsiny io de za avy ety am-piangonana miteny tamin'ny pastera hoe pastera zaho andeha hivarotra fa ny masoko mbola manjavinjavina tsy mahita ndrefa manao facture za eny an-tsena de pastera moa nisy fotoana ny teny hoe mahiratra amin'izay ianao de tsy maintsy mandeha eny an-tsena amin'izay ianao de nandeha tena an-tsena amin'izay nandray masinina sy nitesiteko mihitsiny de hoa jesosy ianao ny ampianatra na ikitika n'ity masiny ty sitilo ty fampianaro aho jesosy hanoratra de mbola manjavina ihany aloha le masoko zany mbola mivilambilana ihany soratra de manontany an'le vadiko hoe efa mety ve hoa le soratrako teo sa manona de mbola misy kely ozy izy de maky ety am-piangonana ihany zay de livrena tety de voninahitra ho an' jesosy rery ihany fa avy tety zay de tonga de efa manomboka mazava maso tsika miteny zao tena mahiratra tanteraka mahita soratra farany kely indrindrany na io telefona io ara tsy hitako taloha ny soratra ao anatin'io telefona io tsy hitako de tena malahelo andraindray hoe jesosy azao ve hoa sisany hafarako fa noho ny mpanompon'Andriamanitra maro ny fandrimbina nitondra mambavaka moa de teny foana le faherezana hoe tsy maintsy mahery tsy maintsy afaka tsy maintsy sitrana de zay foana ny tao ianitra nahita tsara nitondra azy nakaty manahoana ny fahitany anitra azy amin'izao fotoana izao sy ny tao anatin'le délivrance natao anazy ahoana ny fahatsapany anitra tao anatin'le délivrance natao isaky ny avy natao délivrance izy de mahazo fahasarana foana tsara foana isaky ny avy ety de mahazo fahasarana foana de amin'izao fotoana zao izy tena efa mahita be voninahitra ho an'ny tompo fa tena fahitanao an'le hoditrany satria tamin'ireny ireo ny teny hoe mavomavo be ohatra zany izy masony ohatra zany ahoana fijerinao azy efa miverina tanteraka amin'ny hoditra normal misiny vao mahary tsara lavitra noho ny teo aloha de hono ianitra efa eny aminao ny micro ahoana no mba nisy olona nahita ihany ve izy narary ohatra zany olona manodidina anareo fianakaviana de ahoana ny fijerin'ireo olo reo amin'izao fotoana zao raha hoe hitany sy nahita ny zavatra nahazo azy tamin'izany mba fahatsapanao azy hitan'ny olona rehetra teny an-tanàna misy izy hoe tena tao anatin'ny aretina de amin'izao fotoana zao efa salama tsara izy de gaga daholo ny olona hoe tena mahery ny Andriamanitra ivavahanareo tena lehibe tokoa zao Andriamanitra ivavahanareo zao fa tena resy lahatra daholo ny olona mahita azy salama tsara sy mijoro tsara izy amin'izao fa ny olona zay nahita ny aretina nahazo anazy de tena maro ny efa kivina ny vadiny ara tao atokantrano tena efa very hevitra hoe ahoana ty vadiko ty fa tena voninahitra ho an'ny tompo fa tena salama tsara izy amin'izao fotoana zao iantra sitrany ianao zao ahoana ny fijerin'ireo manodidina satria ianao zany tena ziriziry mihitsy tsy nandeha mpitsabo fa hoe vavahana ahoana ny fahatsapan'ny olona ao amin'izao hoe ianao efa milamina tanteraka ny fahasalamanao zao ny olona aloha gagagaga ihany sasany satria tena tsy napozindry zareo zany satria tena maro zany ny olona nitovitovy aretina tamina fa maro ny maty fa za zany tena hoe miaiky ny olona hoe tena manana Andriamanitra velona izy mahery marina ny Andriamanitra ozy izy ny olona fa raha olona tsy mivavaka ozy izy ny olona izy nefa maty ohatr'izay zay daholo zany ny filazan'ny olona na moa zany hoe tena tao anatin'ny aretina mafy ozy izy ny olona ianao fa tena vitsy ny olona tafavoaka ohatrin'ireny matanjaka tsara ianao zao matanjaka tsara tena tena salama tsara alleluia voninahitra ho an'i Jesosy rehetra araky ny nambarako teo de hoe
misy an'ilay fanamariana sy teboka fatelo ny amin'ny zavatra teneny vavatsika amin'ny tia sabotsy fahena amin'ny roapolo ny volana novambra ity tsika dia anao karazana fanambarana ozy izy Jehova Ezekela 37 tamin'ny Ezekela mpaminany manao hoe maminany amin'ireo tolamaina ireo zany hoe mamoaka fanambarana miteneny ianao fa ny zavatra tenenao ry Ezekia dia hitranga amin'ireo tolamaina ireo ahoana moa ry havana ny impossible an'izany tao amin'ny tantarany Elisa mpaminany ihany koa dia nisy fotoana Elisa ny teny manao hoe zao ny lazainy Jehova raha mipitsy toy izao izy de mora ny vidin'entana eto ambavadin'ny Samaria ivazo Kristo zao tsy fokotany resaka eto fa firenena ray manontolo mbalay fisaran-tsaina hoe androany ndangana be ny vidin'ny solika miakatra ny vidim-piainana rehetrarehetra raha ampitso tonga de midina faran'izay ambany tsy mampino zany misy kazana dingana maromaro vo afaka mampidina n'io resaka hoe vidim-piainana io fa nony amin'ny tenin'ny Elisa mpaminany de nanaiky ny zavatra rehetra manaiky ny zavatra rehetra inona tokoa izy ianao ny teny lay lehilan'Andriamanitra mpanafika malaza ny tenan'ny mpanjaka manao re Elisa aza de mirediredina nareo aza de miteniteny foana nareo re Elisa fa zany ve de possible zay nge olona tsy azonareo badona nge zay fa zay olona manam-pahaizany zay nge olona nianatra ozy izy Elisa manao hoe ho hitany masonao zany fa tsy mbinananao nampalahelo moa zany vokatra ny tsy finoany ty lehilahy ty de nitsahan'ny olona teo mbavahady io nahitany fatateran'ny tenin'Andriamanitra sy ny fanambarany Elisa fa saingy zao maty teo mpahitanany zany zavatra zany izy fa tsy mba ninana nankely azy ka na ny zavatra tenentsika na ny zavatra ambaratsika aza de ianaratsika zany ny tiasabotsy ity hoe inona ny tokony teneniko tsy hoe mivavaka fotsiny tsy hoe manompo an'Andriamanitra fotsiny fa miaraka amin'izay vavaka sy fanompona ataoko zay finoana atao anatiko zay ny raisiko tao anatin'ny ten'Andriamanitra sy ny fitoam-bavaka inona ny zavatra tokony ambarako inona ny zavatra tokony teneniko reo zavatra telo reo zany no ambaratsika amin'ity ianaratsika amin'ity asabotsy fahina amin'ny roapolo ny volana novambra ity ary ampiaratsika ihany ko resaka finoana mafindra tenibohatra faharoa délivrance lehibe vavaka fanafana tsy mitsitsy andavatsika an'ireo karazana fanahy zay manakana anao mibloke ny fiainanao misy olona tena bloke tratrana blocage tena misavritaka zay zavatra atao rehetra maneno saoana atao ny olona mba manao ihany ny olona mba manangana mba mitady vola ihany ny olona mba manao zavatra fa ohatra mba mety ihany ny olona fa rehefa izy manao zavatra mihidy ny varavarana mihisatra io zavatra io mavesatra io zavatra io de ompitetsika zay ao anatina vavaka fanafana lehibe amin'ity asabotsy ity eo ihany koa ireo olona manofo ratsy tsy nirina fana ratsy tsy mety salama atao daholo ny fitsaboana tsy hoe ny dokotera tsy hoe ny fitsaboana ny diso fa ny dokotera tompoko manam-pahaizana ny dokotera nianatra mataona maro hainy tsara ny zavatra ataony fa ndraindray le izy tontolo ara-panahy resaka spirituel ara-panahy le izy raha vao resaka ara-panahy ny zavatra anankiray de tsy maintsy ara-panahy koa mamazy zany tsy maintsy resantsika makasika ny délivrance amin'ity asabotsy fahina amin'ny roapolo ny volana novambra ity samy mifampitaona samy mifampilaza ny fahatelo de ny resaka fanambarana rema déclaration proclamation ny zavatra teneny vavatsika ambaratsika amin'ity asabotsy ity de anamarika ny toy ny tantaram-piainanao rehetra sy ny antom-pisinao finoana délivrance ary fanambarana zay no resantsika ao anatin'ity fotoana asabotsy fahina amin'ny roapolo ny volana novambra ity amin'ny sivora maraina tsy diso eto amin'ny trano fivavahana vahaony oloko fohy be fianaran-tsoa antarandolo ao ambadiky ny stansionsel io fotoana io moa zany na ny fotoanantsika amin'ity asabotsy ity na any amin'ny volana décembre dia ifandimbiasantsika amin'ireo ray aman-dreny pasteur Tina Randrière Malala Davidson pasteur Tovina Rivotra Marivony ary ny tenako pasteur Frédéric Arandray miakatra miaraka amin'ireo ray aman-dreny avy any Antananarivo sy ny mpiara-miasa eto tapitanana fianaran-tsoa zany iara isalao anatin'izany fotoana rehetrarehetra zany de mirary soatsika tsiraray avy samy tonga samy mifanentana samy mifampilaza tondra namana ianao zay fa nanatrika tongava ianao zay mbola tsy nanatrika mihitsy de tongava manapa-hevitra fa ho hitanao zany hoe Andriamanitra mampandresy anao zany tahina Andriamanitra tompoko vahaony oloko vahaony oloko
andraisanao toroteny mahery vaika anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahao ny olo vahao ny olo nandefandefy izy mba Aku nanisik